radio ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Lohatenim-baovaontsika amin'ity androany ity fahasalamana avy hatrany azo fantarina amin'ny fitiliana ADN ny aretina mety azo ny olona tsirairay. Politika fifidianana avy hatrany mbola misalasala ny kandida filoham-pirenena Ifetson Andrianirina. Avy any avaratra Madagasikara any Antsiranana dia andrasana amin'ny basy ireo andian-jatovo maditra amina sekoly anankiray. Fanabeazana isy ny fandraisana mpampianatra miisa 700 ataon'ny fanjakana atoato. Anterna ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy Mamy José no hitondra ny vaovao amintsika amin'ity alatsinainy fa 12 ny volana febroary 2022 ity ary dia manasa antsika anaraka ny vaovaon'ny Vainy Ala Radio hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao avy hatrany ary dia eo amin'ny resaka fanabeazana dia maro ireo mpampianatra FRAM izay mitaky ny andraisana azy ireo ho isan'ny mpampianatra raikitra amin'ny fanjakana. Ampiditra mpampianatra miisa 700 ny fanjakana amin'ity taona ity, 700 amin'ireo FRAM, 520 kosa ireo mpampianatra manana ny mari-pahaizana CAPEN izany. Araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fanabeazam-pirenena Rabetaina Pascal Pierrot dia mametraka olana ankehitriny ny fisian'ireo mpampianatra FRAM marobe. Ireo ray aman-dreny mihitsy no manao foana satria tsy miera amin'ny ministera mahefy izy ireo fa mampiditra ary manan-karama mpampianatra ampianatra ny zanany. Tsy zakany anefa teoria ny karaman'ireo mpampianatra ka zary lasa vesatra ho an'ny ministera ireny mpampianatra FRAM ireny. Tsy voatery ho lasa mpiasa-panjakana avokoa anefa ny mpampianatra FRAM satria mbola ireo nivoaka ny sekoly fampiofahana ho mpampianatra hatrany no manana ny laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao. Ohatra kaiky amin'izany ny EPP ao Ampasimbe vohitra nivona distriktan'ny Brazzaville izay nahazo trano fianarana vaovao kanefa tsy ampy mpampianatra satria roa monja ireo miandraikitra ny mpianatra miisa 100. Vokatry ny famatsim-bola tamin'ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana io fototra-avitrasa io ary ny UNICEF kosa no nametraka ny fananganana iray manontolo. Nanamafy Rabetaina Pascal Pierrot fa tsy ara-dalàna ny fisian'ny kilasy roa indray ampiarahana na kilasy multigrade satria mpampianatra iray misahana ankizy 530 ka hatramin'ny 400 no tokony ho izy kanefa ny any ambanivohitra ny any ambanivolo dia efa mihoatra io fenitra io. Lavitra ny lalakalefa mametraka ny fanatsarahany kalitaon'ny fampianarana sy ny fanofana mpampianatra ho fanampy sy vaindohan-draharaha ny ministera amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny resaka politika dia tsy nanafina ny faniriny irotsaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filohan'ny antoko fiavozana ho an'ny demokrasia ara-tsosialy na ny RDS izany Fetson Rakoto Andrianirina. Mbola miankina amin'ny fivoaran'ny fandamihana ny toe-draharaha politika eto Madagasikara sy ny filaminan'ny fanomanana fifidianana nefa izay firotsahany izay. Raha fifidianana azo itokisana fa mangarahara sy tsy misy raorao no tanterahana dia vonina ny tenako araka ny notsipihan'ny tipitarika ny delegasion'ny Ankolafy Ravalomanana teo aloha ity omaly. Amin'ny fiandohan'ny volana mars izao no ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ity antoko ity ary farafantarany amin'ny fiandohan'ny volana avrily no anatanteraka ny Congrès national ny voalohany ny RDS izany. Ho fantatra aorian'izay ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fiatrehana ny fifidianana ho ihany ny fanazavan'ny ity farany ity. Hatreto aloha dia mbola hitazona ny tsambaratelo ny anaran'ireo mpikambana mandrafitra ity antoko ity ny filohany Ifetson Rakoto Andrianirina. Nosindrina ity farany fa isan'ny zava-dehibe imasoan'ny rehetra mialohan'ny fifidianana ny firosoana amin'ny fampihavana pirenena. Eo amin'ny lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana kosa dia mivoatra hatrany ny siansa amin'izao fotoana izao. Efa tonga eto amintsika indray amin'izao fotoana izao ny fitiliana mialoha ny aretina mety ahazon'ny olona iray. Mba hahafahan'ny olona mitandrina sy miomana avy hatrany no nambaran'ireo mpanao fitiliana fa ho antony izany. Maro moa ny aretina mety ho hita amin'ny fitiliana io, anisan'izany ny diabeta sy ny homamiadana ary ny aretin'ny lalan-drà izany araka ny nambaran'ny tompona andraikitra amin'ny fitoerana fitiliana iray. Mety ahafahana misoroka avy hatrany ny aretina izy io eny fa na dia toe-batana aza. Mbola tsy misy anefa ny olona nanandrana ity fitiliana ity eto amintsika. Ny sarany raha teo moa somary lafolafo ihany satria dia mahatratratra any amin'ny 500 sy 700 ariary izany. Amin'ny alalan'ny raha no anaovana ny fitiliana ny aretina.
Arak'izany moa dia mety vity amintsika eto Madagasikara moa no atakatra ity fitiliana ny aretina mialohan'ny fotoana ity amin'ny alalan'ny zany fitaovana izany satria dia somary lafolafo ihany ny sara aloha amin'izany fitsirihana izany. Resaka fahasalamana ihany kosa fa ny mahakasika ny fahasalaman'ny biby dia mamolavola fandarana asa anirena ireo piompiomby anao fitsirihana ny aretina raboka amin'ny ombiompiny ny eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana. Analamaso ny fiompiana mba isorohana ny mety ifindran'io aretina io na amin'ny olombelona na amin'ny biby fiompy hafa no antom-pisian'io fandaharana asa io. Izay ny resaka fahasalamana fa dia resaka fandriam-pahalemana indray kosa dia mahakivy, maketraka ary mankaleo sy mahasosotra. Teny fandray matetika amin'ireo ray aman-dreny sy mpanabe ary ny fiarahamonina ray amanontolo any Antsiranana any mihitsy ireo ho fanoherana ny ketraketraka ataondreo anjehan-jatovo sarom-pehezina ao an-tampon-tanàna. Raha kabary feno fananarana ireo mpianatra sy fampirisihana azy ireo mba azoto hianatra noho ny fandimbiasan'ireo tompona ndraiky mpanjakana nandritra ny lanoana ofisialy nanamarihana ny fanomboan'ny taom-pianarana 2022 sy 2023 sy ny andro ny sekoly tao amin'ny tokotanin'ny CEGPK3 dia namaky ny fitaratra ny fiara mijanona eny amin'ny arabe sy fandravana ireo olona sendra mandalo no nasitrin'ireo zaza mandritra izany kabary izany. Andro taondra avokoa no sehon'izany rehetra zany fifanafiana tamin'ny Torabato no ny androany. Raha ny zavatra nisy dia toa karazana fanahokery misy no nataon'ireto zaza ireto tamin'ny fotoana io. Ireo mpitandro filaminana kosa nefa dia toa lasa malemy ka tsy mahagaga raha andihizandry zareo ny tanàna. Izahay efa te hitifitra mihitsy saingy ny lalàna sy ny fanajana ny zony ireo no tsy ahafahanay manao izany ka sy mahagaga izy ireo indray no manjary manao ny lalàna hoy ny zandary iray hita fahasorena tamin'ny fanenjehana azy ireo. Soa nefa fa fito tamin'ireo andihana mpianatra maherin'ny 10 ireo no voasambotra ary natoby amin'ny tobin'ny gendarme na ny camp Pardes anio alatsinainy izy ireo ary anio alatsinainy izy ireo no atolotra ny fitsarana. Marihana fa tato anatin'ny volana vitsivitsy dia voaterina metraka polisy raikitra isan'andro mihitsy eo amin'ny vavahadin'ny CEGPK3 mba ho fietandroana ny filaminana ao amin'ity sekoly ratsiratsy toetra ity. Tsy mivona amin'izay resaka fandriam-pahalemana izay ihany dia voasambotry ny polisy miaro ny sisy tany tamin'ny herinandro lasa teo ireo 10 lahy voalaza fa namaky ny tranon'ny mpanakanto iray Tinsimena tetsy talata maty ny 9 febroary lasa teo. Ny roa tamin'izy ireo no voasambotra voalohany ny alatsinainy 12 febroary teo dia ny talata maty izy ireo no sarona ka rehefa nataony fanadiadiana azy dia nanondro ny namany ireo 3 lahy ireo hoy ny loharanom-baovao voaray teo anivon'ny polisy pirenena. Tamin'ny fotoana nasamborana ireo lahy voalohany kosa dia nilaza izy ireo fa mbola saika hamakitrandro ny alarobia lasa teo ka etsy be felatahana no fotoana ny fanaovan'izy ireo anatanterahana izany. Nidina tena teorana nefa ny polisy ka noraisy-potsiny ireo namany 3 hafa ho ihany ilay loharanom-baovao teo anivon'ny polisy pirenena. Tamin'ny fanadiadiana natao azy ireo ihany io ilay loharanom-baovao dia fantatra fa mpivarotena no manoro azy ireo ny toromarika rehetra toy ny hoe misy fikarohana ataon'ny polisy na zandary sy ny sisa amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra dia ny filohan'ny tetezana mihita mihitsy no nanome baiko ny polisy misahana ny fiarovana ny sisy tany mba hietsika hisambotra ireo jolahy ireo. Tsy voatinsimena rery nefa no voafitaka izy ireo fa efa tranon'olona manodidina ny 17 mahery hoy ny loharanom-baovao ihany voaray teo anivon'ny polisy pirenena. Tamin'ny fampitorana atao azy ireo dia nilazany fa misy naman'izy ireo efa da efa nahiditra-ponja izay isan'ny mpiaraka manao fanafiana amin'izy ireo ho ihany ilay loharanom-baovao. Any moa zany izy 10 lahy ireto no atolotra ny mpitsara ampanao fampitorana. Izay ny vaovao avy eto Madagasikara fa dia ivadika kely amin'ny vaovao avy any ivelany ary sika tompo-klasy tompo-vavy avy any Venezuela avy hatrany dia tafaverina any Venezuela ny filoha Hugo Chavez rehefa notsaboana tany amin'ny hôpitaly tany Cuba efa ho 2 volana mahery izao vokatry ny homamiadana nahazo azy. Fantatra moa izany tao amin'ny alalan'ny afatra Twitter tamin'ny fitenin-drazany no nanaovany izany afatra izany. Toy izao ny afatra voalaza ao anatin'ilay Twitter hoe tonga eto tan-drazana eto Venezuela indray izahay misaotra n'Andriamanitra lehibe ary ho tohizantsika ity indray ny fanohizana ny fikarakarana ara-pahasalamana na ny traitement izany. Fa mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao indrindra fa any la Frantsa amin'izao fotoana izao ilay resaka henana soavaly mifangaro tamina enomby izay nahavoaendrikendrika ilay orinasa Spagero any Frantsa. Nanambara moa ny ministre délégué à l'agroalimentaire Guillaume Garot fa ho fantatra afaka fotoana vitsy ny mikasika ny hoavin'ity orinasa ity.
vokatra izany fampifangarona enana soavaly tamina enomby amidy izany. Fantatra koa amin'izao fotoana izao fa efa ny alaka misy lasa teo no nampitsarana ny fahazondalana ny mpitsabo biby na ny agrément vétérinaire ho an'ny orinasa anankiray Castelnaudary any Aude izany. Fepetra izay niteraka fijanonana piasa na chômage technique ho an'ny piasa misy 300. No mariany ihany tao amin'ny Radio France Internationale fa ho fantatra ny androny anio ny vaovao rehetra mahakasika nyity orinasa Castelnaudary any Aude ity sy ny momba ny fitarainana ireo piasa ao anatin'ny chômage technique izany. Hoentsika miandalana ety any moa ny vaovao izay mahatana ny mpanara-baovao mihitsy amin'izao fotoana izao mikasika ity orinasa Spanghero any France ity sy mikasika ity orinasa anankiray Castelnaudary any Aude izay miara-miasa ity. Mifarana sady ny vaovaontsika tompoko lasy tompoko vavy tamin'ity androany ity isaorana bedabe tsika rehetrarehetra naharaka ny eniny vaovao ny vainiala radio hatramin'ny farany dia iarana tsindry no ny fatapatapa ny tantara noho ny tsy fetezan'ny logiciel kely eto amin'ny vainiala radio ary efa miezaka mamaha izany ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Tapitra tanteraka ary ny vaovaontsika tompoko lasy tompoko vavy ary dia averina aminao vetivety ny lohatenim-baovao nentina tamin'inao teto androany. Resaka fahasalamana azo fantarina amin'ny fitirina ADN ny aretina mety ahazo ny olombelona. Politika fifidianana mbola misalasala ny kandida filoham-pirenena Ifetisson Andrenirina. Fandriampahalemana ny antsirana kosa dia andrasana amin'ny basy ireo andian-jatovo maditra any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Fanabeazana isy ny fandraisana mpampianatra misy 300 mahay misa 700 azafady ataon'ny fanjakana Foibe. Kasitrahana sy isaorana ianao amin'ny fanjoina ny vaovaon'ny 12 sy ny fandarana rehetra miainga eto amintsika ary dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Mam'izao no nanotra ny vaovao tamintsika teo fa tsy Jean-Marie kosa no ny andraikitra ny sehatra ara-teknika. Mandra-piona mana-piresaka ary tompoko lasy tompoko vavy.